Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba-tsika ry havako tratry ity sabotsy fahavalo amby roapolo ny volana febroary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko fahafito, Apokalipsy toko fahafito andiny fahairaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahafito andiny fahairaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Any anjely rehetra mitsangana manodidina ny seza fiandrianana mamono olona sy ny zava-mananana rehetra. Dia ny ankoho ka teo alohan'ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny eny ary ny faherezana ny ho an'Andriamanitsika mandrakizay amen. Ary anankiray tamin'ny olona namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava, ary avy taiza izy fa hoy izao tamin'ny tompoka ianao ny mahalala. Dia hoy izy tamiko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiny tamin'ny ranon'ny zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempolony. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia melatra ny tranon'ilay andrakotra azy, tsy honoana na angetaheta intsony ireo, ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy eo amin'ny loharanon'ny ranomaina, ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomasy rehetra amin'ny masony. Ray masino, manao asinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Apokalipsy moa rehefa malala dia famerimberitsika eto mofinaina fa boky nosoratana tao anatin'ny vanim-potoanan'ny fanenjehana ny vavahana kristianina. Novaivay ny fanenjehana vavahana kristianina ary betsaka ireo kristianina nitondra ny mafy, novonoana, nodorana, nampitsaliana, naferana novoravirain'ny biby, navarina ao andevo, natao sesitany. Be lehibe ireo kristianina izay nijaly tamin'ity vanim-potoanan'ny Apokalipsy ity. Noho izany ny bokin'ny Apokalipsy dia nosoratana mba ho fampaherezana azy ireo. Nosoratana izany ity boky ity dia rehefa mamaky azy ny kristianina dia mahery izy. Tsy mety ho tsy dia tahaka ny fomba fijery ankehitriny hoe isika rehefa mamaky ny bokin'ny Apokalipsy dia indraindray tsy azontsika ilay izy, satria be dia be ilay teny sarotra, be dia be ilay fahitana izay sarotra ny mandika azy, ary dia betsaka ny sahirana, betsaka ireo kristianina no sahirana mamaky ny bokin'ny Apokalipsy. Fa ny kristianina tamin'ny vanim-potoana andro dia tsy sahirana izy, satria azony tsara ilay hafatry ny bokin'ny Apokalipsy. Boky mampahery, boky mampitraka. Reto lafindavatra reto no nanamora ny fahazahoan'ny kristianina ny bokin'ny Apokalipsy tamin'ny fotoana andro. Voalohany any dia ireo fahitana na ireo sariteny na sary aseho amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia saika atao efa hita amin'ny testamenta taloha avokoa. Nalaina avy any amin'ny bokin'ny Daniela, avy any amin'ny Ezekela mpaminany, avy any amin'ny Isaia mpaminany. Izany hoe ireo sary izay rehetra hitao dia tsy vaovao akory amin'ireo mpino tao amin'ny fiangonana voalohany. Azony tsara satria nahafehy tsara ny testamenta taloha izy. Raha mahafehy tsara ny testamenta taloha isika dia ho mora amintsika ny mahatakatra ny bokin'ny Apokalipsy. Fa itsika moa tsy dia tena mamaky loatra ny testamenta taloha, na mamaky fa mamaky azy amin'ny solomaso amin'ny vanim-potoana ankehitriny dia tsy azontsika tsara ireo sary isan-karazany izay asehon'ny bokin'ny Apokalipsy. Fa ny bokin'ny Apokalipsy dia boky izay miivo amin'ny famonjena nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy, ary entina manazava an'izany dia ireo sary samihafa ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha. Fa ny faharoa izay nanamora ny fahazahoan'ny olona ny bokin'ny Apokalipsy dia nisy ireo ataontsika hoe fanalahidy, teny fanalahidy na mot-clé izay tao amin'ny testamenta taloha ny maro. Fa nisy kosa nefany
satria boky miafina izy dia nisy teny fanalahidy sasany zay ny kristianina ihany mahafantatra azy ary na io isa taremarika de sary teny na io sary asio de saika nisy mokle izay toy ny teny tsy ambaratelo ka ny kristianina ihany no nafantazona amy teny izy hoe Babilôna lehibe amy teny izy hoe Babilôna lehibe dia tsy le firenena Babilôna akory io zay fa any amy taonjato fahavalo na fahafito amin'ny tantaran'ny zanak'Israely fa miteny fanjakana romanina izy ka misy teny satsasany zay sary teny nampiasany azy saingy ny kristianina tamin'ny fotoan'andro mahazo azy tsara. Otsika manao hoe boky mampahery ny bokin'ny apokalipsy ary asa rehefa mampahery olona ao anatin'ny zavatra sarotra ianao de inona no entinao mampahery azy, inona no fomba entinao mampahery olona ao amin'ny raha ao anaty tody zavatsarotra izy fa ny bokin'ny apokalipsy rehefa nampahery ireo kristianina novonoina nampijaliana dia tao amin'ny soratra masina ibanjina ny fiainana mandrakizay izy ary io tsy ny apokalipsy ihany fa nay Paoly aza hitantsika ny Korinthiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo dia rehefa somary kivy ny olona rehefa somary mafimafy ny asany de apatsahivon'ny Paoly ny hoe mahefa be mandrakariva fa tsy foana ny fikeresanareo aina dia melohany itenenay zay dia nasehony aloha ny fitsanganany tena maty hoe zao ny hitranga any amin'ny andro farany izy fitsanganany tenany maty de tahak'izay keo ny boky ny apokalipsy rehefa mafy le fangirifirina dia napatsahivon'ny boky ny apokalipsy eto nosokafany ny lanitra mba ho hitany roapino hoe ohatran'izao zany fanjakan'Andriamanitra zany ohatr'izao zany hovatanina izany ary dia miamahery izy nampahafantarina azy ny zavatra miandry azy nampahafantarina azy ny dikan'ilay zavatra miandry azy ary dia nahery ireo kristianina tao anatin'ny fanenjehana. Amity moforaina zay eto am-pirazanantsika ity ara dia azo amaliana fanontaniana manao hoe makaiza moa zany ny mpino hoe makaiza ny mpino rehefa miala ity izy satria bokin'ny apokalipsy de mamaly an'izay fanontaniana zay ary indrindrindrindra ity andiny eto am-pirazanantsika ity de mamaly fanontaniana makaiza moa ny mpino be de be reo teolojia maro isan-karazany zay hitatsika hoe ny olona rehefa maty any de matory izy ohatran'ny finoana adventiste de mane de matory izy de ao am-pasanao izy aloha de miandry izy matory vovoka izy de ao izy miandry matory ao izy zany de miandry ny fiavin'ny tompo miandry ny fitsanganan'ny tompo amin'ny maty de ao amin'ny vovoka ao izy miandry izy. Misy ndray manao hoe izy indray de misy indray dia ohatrany ny témoin de Jéhovah dia misy lay 144 000 lay 450 ray alina sy ray hetsy sy efatra alina sy efatra arivo na efatra arivo sy efatra ratsy ray hetsy reny efa any amin'Andriamanitra fa misy kosa dia miandry lay tany vaovao lay tany tia amboarin'Andriamanitra ka afaka miaraka amin'ny lalao ity ny liona sy ny biby lava afaka lalaoviny ankizy zay ny miandry ny mpino ambadiky ny fahafatesana. Misy ndray manao hoe ka rehefa maty ny mpino dia lo izy ary dia tsisy heviny fiainany tsisy ninina zany ambadiky ny fahafatesana tsisy eo fa rehefa maty izy de maty ny olona na mpino izy na tsy mpino de maty toly ary rehefa maty izy dia tsisy ninina tsony ao mba tsisy fotoana tsony fa de ao vovoka de tsisy ninina tsony. Misy ndray ny olona manao hoe ka rehefa maty izy dia miditra ao anatin'ny fahafoanan'ny fotoana tsy misy tsony ny fotoana ao ama dia mangatsika ao izy zany miandry be de be reo totsika hoe karazana teolojia na teoria maro isan-karazany momba ny hoe makaiza ny olona rehefa maty fa makaiza ny mino rehefa maty hotsika teo amity andiny ny vitsivitsy ity raha to ka jerena tsara ny fanazavana dia ny fahafatesana aloha inona ny fahafatesana raha ohatra ka jerena any amin'ny bokin'ny Genesis toko 7 dia ny teny moa zany Genesis toko 2 nazava ny tompo anao hoe raha mihinana ty voankazo ty anareo de ho faty tokoa ianao raha mihinana an'io raha miteny hoe ho faty Andriamanitra raha mihinana ty voankazo ty manjaka lehilahy zany raha mihinana ty voankazo ty ianao de ho faty tokoa de inona le maty mazava ho azy fa ho faty tokoa dia ny tena lay olombelona zany ny maty le olombelona no faty ka rehefa mitentsika hoe olombelona de ao le olombelona vatana ao le olombelona saina ao le olombelona fanahy noho zany raha ohatra ka rehefa nanota ny olona dia ho faty tokoa izy noho zany de le olombelona manontolo
no maty. Tsy hoe ny sainy ihany, tsy hoe ny fanahiny ihany, tsy hoe ny nofony ihany fa ny fahafatesana zany amy maha fahafatesana azy de zao Andriamanitra ny teny io faty ianao raha manota de zao tena lay olona manontolo mihitsy no maty. Andriamanitra misy mieritreritra aminao hoe ny fanahy nge tsy mety maty marina fa misy an'izay ihany hoe ny fanahy de ho any am'izay lay namboatra azy eo amy bokin'ny mpitoroteny fa vakina lay voambolana ampiasain'ny saotra masina eo tsy amy testamenta taloha misy voambolana samy hafa rehefa miteny hoe fanahy izy fa tsy tokana ihany. No zany dia mazava ny tenin'ny bokin'ny famanin'ny Ezekiela-Paminany hoe ny fanahy izay nanota dia ho faty tokoa. Dika zany ny fahotana dia niteraka ny fahafatesan'ny olona manontolo sy ny olona rehetra. Tsy misy olona na iray ara tsy anderan'ny fahafatesana ary manontolo ny olona rehefa nanota no maty avokoa. Fa zao kosa nefany Jesosy ny teny manao hoe izy no fananganana ny maty sy fiainana. No zany zay rehetra mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Zay rehetra mino azy na de maty azy dia ho velona indray. No zany dia lay fahafatesana tompo tao amin'ny azy fijaliana, lay fitsanganany tompo tamin'ny maty dia rahatonga ny fahafatesana ho resy. Ka rehefa hoe ho velona indray ny olona de tsy ny vatany ihany no velona zany, tsy ny sainy ihany no velona, fa ny fanahy ko velona. Ny fitsanganana amin'ny maty zany, ny fandresen'ny tompon'ny fahafatesana dia nahatonga fahavelomana ihany ko ho an'ny olona manontolo. Tsy ny fanahiny ihany, tsy ny sainy ihany na ny vatany, fa ny olona manontolo rehefa nandresan'ny fahafatesana Jesoa de Jesoa nisy vatana, Jesoa nisy fanahy, Jesoa nisy saina, zay no nitsangana tamin'ny maty. Fa tsy hoe ny vatany Jesoa ihany fa ny fanahiny tsy nitsangana. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa dia lay tenany manontolo, lay izy zay fanahy ny sainy vata nitsangana tamin'ny maty. De ohatr'izay koa tsika amin'ny fitsanganany tena any maty. Saingy zao mandrapatonga zay anefa de makaiza isika bokin'ny Apokalipsy eo makaiza isika mandrapatonga le fitsangana ny tena ny maty. Lay mpanantenain'ny Paoly amin'ny Korintena voalohany tonga de 20 hoe ho avy eny amy raha ho any lanitra ny tompo de ny maty atsangana. Ary zay tsy maty fa mivelona mbola velona ny tompo izy, tsika mbola velona nefa ny tompotompo de ao inona ny zava-rehetra tranga de iova ny vatana, miova tsy mandalo fahafatesana intsony. No zany dia mazava tsara ny tenin'ny saotra masina eto hoe makaiza moa zany mino rehefa maty de izao tsy lo ampasanao izy. Tsy lo noho ny amin' Jesosy Kristy tompo de tsy lo ampasanao intsony isika. Noho ny amin' Jesosy Kristy tompo dia tsy lo ao ampasanao intsony isika. Ary Paoly mangina tanteraka mihitsy raha mijery ny teolojia amin'ny Paoly ianao dia Paoly tsy miresaka mihitsy ny hoe makaiza ny tsy mino. Paoly tsy mandany andro miresaka ny hoe makaiza ny olona tsy mino ao ambadiky ny fahafatesana, tsy mandany andro am'izany Paoly. Paoly tsy mitodika mihitsy ho an'ny olona ho any amin'ny elo, fa Paoly mitodika ho an'ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. No zany tsy nandany rano mainty mihitsy Paoly nanazavany hoe ny tsy mino ange de ho endasina ao anaty afo be de isy lapoaly ngeza be de isy forosa ngeza be anakitona anazy. Tsy nanazava an'izany mihitsy Paoly. Ndraindray moa itsika olombelona mpanota de ndraindray misy olona miteny hoe za tany amin'ny elo de nahita olona tany amin'ny elo tany a, de nahita mopera tany a, de nahita mpiandro tany a, de nahita dekona tany a, de nahita pastera tany a, zany ny hitako tany amin'ny elo. De misy mividy reny boky reny. Inona moa no olanao anao ka andaninao fotoana iresahana ny elo? Ampy ny filazany Jesosy momba ny elo. Jesosy tsy nilaza zavatra be lehibe momba ny elo, fo Jesosy manao hoe any no isin'ny fikitroany, isin'ny fitomany, any ny kakany tsy maty. Zany hoe ndraindray isika ny any amin'ny elo ndray ny mahaliana atsika. Inona zany any amin'ny elo? Mamay be ve zany any amin'ny elo zany? Inona ny zavatra any amin'ny elo? Izavy ny any amin'ny elo? Ndraindray ny any amin'ny elo ndray ny mahaliana atsika. Fa nga ianao any amin'ny elo? Aninona any amin'ny elo ianao? Inona no matrahanao fanontaniana momba ny elo? Inona ny metrahana fanontaniana momba ny afo be? Inona no makina boky momba ny afo be? Na koa inona no inona no ianaranao momba ny devolo Calvin, hoy Calbart? Inona no antony andaninao fotoana iresahanao momba ny devoly, iresahanao momba ny fanahy ratsy? Inona no iresahanao an'izany no Calbart? Fa nga ianao iresaka amin'ny devoly? Nga ianao inona ny lanao azy? Roa any amin'ny elo ndrehetra hafa izy fefahany momba ny Jesosy ianarana, momba ny fiainana mandrakizay, ny lanitra mpanjinina, ny lalana andehanana ny tokony ianarana, ny tanjony eo aloha ny tokony hojerena.
fa tsy hoe ande hitodika any amin'ny elo nefa olona tsy ho any amin'ny elo, iresaka devoly nefa tsy ho any amin'ny devoly aninany sanatria fa ny tokony resahana ity teolojiana protestanta malaza tamin'ny taonjato faharoapolo manao hoe ny momba ny Jesosy ny tokony resahana betsaka, mombana ny fiainana mandrakizay, ny momba n'izay, ny momba ny fiarahamonina sy ny filazantsara, momba ny izay hitoritsika ny filazantsara, momba zay atonga ny olona ompino, zany ny tokony andaniana fotoana fa tsy andany andro iresaka ny asan'ny devoly zay fa fantatra fa mpanimba hevitry kalina baritra zay. Fa izao Paoly rahateo koa de manazava Paoly manazava fa ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay zay ny resahany lava Korinthiana voalohany tonga de 12 izy tsy nandany fotoana mihitsy ny resaka momba ny elo, tsy hoe tsy misy ny elo, tena misy ny elo, mazava tsara ny baiboly fa izao ny lanitra no resahany bebe kokoa. Ary eto amin'ity apokalipsy ity de zao marina ny apokalipsy fa miresaka momba ny elo fa bebebe kokoa ny resahan'ny apokalipsy momba ny hoe ny fiainana hovatantsika, nosokafana teo amintsika ny lanitra. Ty boky ny apokalipsy de zay nosokafana ny lanitra ho hitatsika, iza no amin'io lanitra io de hitatsika amin'ny boky ny apokalipsy. Mazava be ny eo amin'io lanitra, nisy ny anjely, ao ny zanak'ondrin'Andriamanitra, ao Jesosy zany, ao Andriamanitra ary ao isika. Zany hoe isika rehefa miala ety tsy loha ao am-pasanao, tsy loha ao am-pasana isika, tsy noho ny natioratsika fa tsy loha ao am-pasana isika noho ny any Jesosy, noho ny any Jesosy de zao tsy loha ao am-pasanao. Io Calvin nanao hoe raha ohatra ka loha ao am-pasanao fotsiny ny mpino de maty tao amin'ny hazo fijaliana foana Kristy, fa tsy maty tao amin'ny hazo, nitsangana tamin'ny maty Kristy, nandresy ny fahafatesana mba tsy hijanonantsika intsony ao anatin'io fahalovany. No zany de zao misy lay ataony Oscar Kuhlman hoe lay antsoina hoe état intermédiaire, zany hoe rehefa maty ny olona de zao aleviny izy na zay fikarakarany olombelona eo, fa izao lay maha izy azy, lay fanahiny, lay maha izy azy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary io ny filazan'ny apokalipsy, io lay teneniny andiny fahatelo ambin'ny folo teo manao hoe ary hitatsika amin'ny andininy toko fahenina amin'ny andininy fahasivy ivelan'le mofinaina teo aloha, hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahiny zay voavono noho ny tenin'Andriamanitra, hitako teo ambanin'ny alitara, zany hoe ny fanahiny aloha zay voavono noho ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe hitako teo amin'ny alitara ny fanahiny olona rehetra, tsia, na hoe hitako teo amin'ny alitara ny fanahiny maty rehetra, tsia, fa ny fanahiny izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra no hitako tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny dikan'izany ny fanahiny mpino de ao amin'Andriamanitra, eo amin'ny alitara hoe filazany apokalipsy sary ho nanehoany azy fa ny dikany ty hoe eo amin'Andriamanitra lay ny fanahiny zay rehetra. Nino ny fanahiny zay rehetra niaritra tamin'ity fanompony ty, fanahiny zay rehetra natoky sy ny fikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra de io fa hitako eo anoloan'ny alitara ozy. Ary zao izy io fanahy io satria mbola fanahy izy de zao andininy faraika ambin'ny folo, ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra ary nasaina miala sasatra kely izy aloha mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahy. Apokalipsy toko fahenina andininy faraika ambin'ny folo. Zany hoe hita teo amin'ny alitara ny fanahiny zao zay nodimandry, tsy mbola mitafy tena tahaka lay tenany Jesosy nitsangana tamin'ny maty akory izy, fa izao zay maha état intermédiaire azy, zany hoe toetra atenatenany na toy ny vanim-potoana atenatenany, iny ny fanahiny zay rehefa nodimandry, ny fanahiny ry Petera, ry Paoly, ry Jaona, ry Rasalama Martiora, ny fanahiny aloha zay efa nodimandry reo de zao ao amin'Andriamanitra. Ary satria sasatra izy, vizany izy tety amin'ity tany fandalovany ity, vizany fanenjehana, vizany fankahalana, vizany fizarana fitiavana, mamizana zany afaka manala. Ahoana moa tsy mamizana ny fanaovana asa soa, iza moa isika ny tsy ho vizana. Jesosy ary ndray maka rehefa nikasihin'ny olona ny akanjony, kasihin'ilay vehivavy narary ny akanjony de nahatsapa ho nisy hery ny ala taminy, hoy izy manao hoe tsapako nisy hery ny ala tamiko. Izy ary Andriamanitra mahatsapa hoe misy hery miala aminy, ka maika fa isika
reraka ety am'ty tany fandalovany ity mety sasatra de hoe ny bokan'ny apokalipsy hoe miala sasatra rehefa miala ty am'ty tany fandalovana ty kay de mandeha miala sasatra ao amy tompo ary de hoy ny filazan'ny apokalipsy hoe de ny akanjo fotsy lava izy aloha nampitafiana akanjo fotsy lava toy ny hoe provisoire lay akanjo am'izay azay amidininy fa 3 am'izay le mofinaina voalahatra teo ary ny anankiray tamin'ny olona namalika nona tamiko hoe mba fantatrao very Jaona izy le olona manao akanjo fotsy lava reo de Jaona tsy nafantatra hoe iza moa izy reo ary tsy fantatro de lay olona tiana teneniny io de lay anjely ao fanjakan'Andriamanitra de namaly izy nanao hoe ireo no avy amin'ny fahoriana lehibe reo ireo le avy amin'ny zava-tsaritra tany ambonin'ny tany reo tazanao reo izy ary ny akanjony le akanjo fotsy zany zay nampanaovina azy de tsy ny akory fa ny fanoloran-tena ny fiainany zay nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry zany izy nandray an' Jesosy afaka malala makaizitsika efa miala ety ao reny fahafatesana ao amy tompo isika ary miala sasatra ao amy tompo saingy zao kosa aloha mbola tsy mitafy ny tena ny any an-danitra isika tsy mitafy an'lay tena lay vatan'ny any an-danitra isika satria iny kosa miandry iny miandry so tsika miresaky zao efa sambatra amy fanjakan'Andriamanitra efa ao amin'Andriamanitra reo avatsika reo ny kiry asa reo mpanorony David Jones ave zany izavy reny ry Thomas Bevanna ve zany asa reny rehetra reny mpanompo reny zany zao efa ao amy fanjakan'Andriamanitra ary tenenin'ny apokalipsy hoe mihirahira fiderana midikany hoe manao akanjo fotsy lava izy de milaza hoe mbola tsy tena mitafina ivatana tsy mety maty lay tena ny any an-danitra iny kosa miandry izy Paoly manazava an'io amy Koritiana vinao tonga de 10 manao hoe ho avy ny andro Paoly ho tsofina ny trompetra tapitra ny fotoana tapitra ohatrandreny misy baolina kitra reny na basketball mitsoka ny kiririoka ny mpitsara tapitra ny lalao ary de ho avy zay fotoana zay trompetra ho tsofinao Paoly tapitra ny fiainana eto am'izao tontolo zao mifaran'izao tontolo zao ary efa mifaran'izao tontolo zao dia hitsara Jesosy akany azy izy ary io tsy ohatran'ny fampianarana evangelika sasany manao hoe efa misy ny fotoana ny enlèvement misy ny fotoana ny enlèvement zany hoe so tsika miresaky sao de efa makany azy izy misy olona mandeha ny etsena prahavavy ndray raisina tsy zay nydikanyiny hoe ndray tonga de lasa manjavona fotsiny tonga de lasa ny an-dala tsy zay nydikanyiny ndray mandeha any Jesosy no miverina ary misy aloha ka misy fanjakana fotoana de mivahana kely tsy sangisangy ohatr'izany ny asa fa ny Andriamanitra tsy misangisangy ohatr'izany hoe vahana kely alohany devoly de fatorana mafimafy ndray de tsy zany tsy Andriamanitra tsy misangisangy ohatr'izany Andriamanitra de zao toteny ana Andriamanitra de zao na enina tsy Andriamanitra tsy manao vazivazy amy fanahin'ny olombelona fa veriny Jesosy tonga teto Jesosy mitafy nofo ary zao iverina ray mandeha Jesosy ary efa miveriny Jesosy de tsara miverina sy ny maty izy zay maty de tao amy tompo de ho tsaray na tsy tao amy tompo koa de hitsangany rena ro tsaray ary efa mitsara Jesosy akiny azy izy ary am'izay fotoan'izay eo vo hitafy lay vatana vaovao lay tena ny any an-danitra isika ho Paoly amin'ny fotoana iverenany Jesosy eny amy rao any lanitra indray mpimasomonja hitsangana ny maty indray mpimasomonja ho an'izay mahita ny fiaviany Jesosy eny amy rao any lanitra de zao iovako ny vatany ho an'izay mino ka izao zay izy vo tena hitafy lay tena ny an-danitra hoe Paoly amy Koritiana voalohany tonga de 10 any amin'ny 15 manao hoe ity mety maty ity de tsy maintsy soloina ny tsy mety maty ity mety lo ity de tsy maintsy soloina ny tsy mety lo zany hoe ity nofo mety maty ity de tsy maintsy ovana zay vo mity zay vao ataotsika hoe mitafy le tena ny an-danitra miala zany lay akanjo provisoire lay akanjo vonjimaika lay akanjo fotsy iova rehefa aveo ka hitafy tena vaovao zay vo tena tanteraka lay hoe fahafatesanao aizany fanondroanao ary am'izay fotoan'izay miaraka daholo mitafy zay tena ny any an-danitra izay nary Jeremia io nary Mosesy io nary Jaona mpanao batisy io nary Maria io zay vo miaraka mitafy
ndray mandeha daholo zay vao miaraka mitafy le tena ny any an-tany zao reo afatsika ireo mbola ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy sambatra eo ny fanahiny eo amin'ny tompo fa izao tsy mbola tena tanteraka zay fitafiana ny vatana vaovao zay raha tsy efa miverina eny amin'ny raha an-lanitra ny tompo azay tena ny epistule any Hébreux toko 12 miandry na de niezaka be ary Abrahama na de marina ary Mosesy de zao mbola miandry atsika izy miandry atsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy miandry atsika izy mitazana atsika ao anatiny ty azakazaka ty izy fa rehefa miverina kosa de soa de miaraka mitafy ny tenany an-danitra isika ary hoe mitoboky ny testamenta taloha mitena hoe tendreto zahay sy ny zaza sy ny menao ravako malala zany dia ao anatiny zany ity boky ny apokalipsy ity zao manazava amitsika manao hoe ho aiza isika miala ity ao amin'ny tompo isika zay mahatonga ny Paoly de mifampionono ianareo am'izany teny zany anatrehan'ny fahafatesana fa izao io avatsika nandao atsika io rehefa ao amin'ny tompo izy de ao amin'ny tompo izy sambatra ao amin'ny tompo izy tapitra ny fangiry firi miala sasatra izy ao amin'ny tompo izy fa ny faharoa zay aseho ny tedeny zoatra masinay ity zay hitantsika ty mofinainy ity mazava ho azy ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra dia tsy misy ranomaso itsony tsy misy alahelo itsony tsy misy fangiry firina itsony tsy misy anoanana ny fiainana ny mianatra rehetra ao amin'ny tompo zay mahatonga ny Paoly angeniteny manao hoe tombony ange ho an'ny fahafatesany so iverinareo matahotra ny fahafatesana ho Paoly tsia fa ny fahafatesana no azo oko tombony nandravako malala manana zany finoana zany sika satria tsika manana an Jesosy fa ny faharoa lehibe zay aseho ny tedeny zoatra masina ity dia mazava ho azy be de be reo olona reo tsy efatra be fa tsy raety tsy efatra arivo sy efatra raety sy efatra alina sy efatra arivo fotsiny fa vahoaka be de be andiny fahasivy rehefa afaky zany de hitako fa indreo misy olona betsaka tsy tambosaina avy tamin'ny firenena rehetra sy fokom-pirenena ary olona samy hafa fite nitsangana teo amin'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry ny akanjo fotsy lava sady ny tana sapandry fitenetana aikay hitako ao hitako tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hotsonina olona be de be samy hafa firenena zany hoe misy vazaha ao ay mbola ho hita ihany ny vazahany hito samy hafa firenena misy afrikanina any misy aziatika no iteneniny hoe firenena sy ny fokom-pirenena aikay ity malagasy ty mbola ho entitsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy malagasy any zany de misy italianina any zany de misy rosianina any zany de misy frantsay any zany de misy anglisy any zany de misy koreanina any zany hoy izy manao hoe avy amin'ny fokom-pirenena rehetra no zany de zao zava-dehibe ka le fiaviana le fokom-pirenena kay mbola hoe tsika manaraka atsika ny fanjakan'Andriamanitra hay Andriamanitra mihitsy napisy an'ireny mahay sika tsika reny ny fokom-pirenetsika kay avy amin'Andriamanitra matoa hoe tsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia haikay ay zava-dehibe amin'Andriamanitra reny dia ary vahoaka betsaka tsy tambo isaina lavako malala lay fahasamy hafatsika io ay Andriamanitra ny namboatran'izy io tsy tokony olana amitsika zany mifamono hoe mifandratra mifakahala aikay zava-dehibe amin'Andriamanitra izy io lavako malala engany ho tsapanao fa zany lanitra ova taminao zany lanitra nomen'Andriamanitra anao noho ny amin'ny finoanan'i Jesosy lanitra nomen'Andriamanitra anao noho ny amin'ny fameran-keloka natolotra anao noho ny amin'ny Jesosy fa izao lanitra omenanao koa rehefa nanaiky nanasa ny akanjonao tamin'ny rano zanak'ondry anao tsy nanasa ny akanjonao tamin'ny alalan'ny fiezahana fa nanasa ny akanjonao tamin'ny alalan'ny rano zanak'ondry tamin'ny alalan'ny finoana an Jesosy no zany matoky fa ny tompo miaraka aminao manomana mandrakizay ho anao farakisika tomasoronao zay no ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao zay any mananao anay fiainana mandrakizay miala ety zay de ao aminao na velona na maty zay de ao aminao ary satria na velona na maty zay de ao aminao de ampiasainao irahinao misaotra tompony amin'ny ity volana mifarana ity misaotra noho ny amin'ny soa zay nomenao anay nandritra zay volana febroary zay misaotra fa teo akilany mandrakariva ianao dia taio sahady ny volana vaovao ny volana fahatelo amin'ity taona ity
mba hitaomanao anay, andinianay tena, andinianay tena ao anatin'ny fanetretena, andinianay tena ao anatin'ny fahatrokinanao. De meo anay fahasalamana sy heri-tanjaka, meo anay ny herim-po sy herin-tsaina hoentinay manompo anao. De tahio ny tontolo andronay, tahio ny asanay, hanomezanay voninahitra anao. Misaotra Jesoa. Amen.